miarahaba toko klasy toko vavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany amin'ity alatsinainy 7 jona 2024 ity naroso aloha indray ny fampahalalam-baovao satria dia amin'ny valo ora alina anaraka ny lalao ifanandrinan'ny Japon sy Brésil sika ao anatin'ny dinga ny ampahenina amby folon-dalany fiadinany amboarenantany ny baolina kitra na ny mondial 2026. Maresaka ny any Morondava faritra Menabe ato anatin'ny roa andro mariana any an-toerana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-java-mananaina ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ary ny andro maneran-tany ho an'ny ady amin'ny fahangazanana sy ny haintany. Fantatra fa misy valan-javaboary efatra vaovao eto Madagasikara natolotra nandritra ny hetsika fanamariana ihany koa ny satan-javaboary roa ho ana faritra rovana roa eto Madagasikara ihany ary ny fanolorana tamberimbidy carbone misa efatra. Nanambarany filohan'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara izay any Morondava manatrika ireo lanonana telososina ireo tao anatin'izany ny fanamafisana ny ady atao amin'ny doro-tanety sy ny fiarovana ny ala ho antsika eto Madagasikara. Ny namana Keita Revila sy Anjara Zafimpiasa no manao ny angom-baovao ny toerana miaraka amin'ny televiziona malagasy any Morondava. Faritra manan-karena amin'ny zavaboary Menabe raha tsy lanza ny Allée de Baobab, vala-javaboary Teridemité, Makay, Menabe Antimena ary Walamaiky sy ny Alahongo saingy miana mivantana fiovan'ny toetrandro nefa ny faritra mena ny arena Voajanahary miasimba ihany koa ny tontolo iainana antony savidanina ny teto amin'ny faritra Menabe nankalazana ny lanonana telo sosina momba ny tontolo iainana mba hampitsahivana ny tsirairay ny andraikitra amin'ny fanarenana izany. Nohon' izay fiovan'ny toetrandro izay noho ny fahampiten'ny tontolo iainana dia simba koa ny famokarana ka isan'izay ny fahasimban'ny dabara. Ao anatin'izay ny fahampiten'ny orinasa maro raha tsy lazantsika ny Siranana, ny Akomen, ny pêcherie du Menabe. Rehefa potika ireo orinasa ireo dia ny fatratsy tany amin'ny valan-javaboary ny vahoaka ny Menabe sy ireo mpifindramonana nanimba ny valan-javaboary. Noho izany dia mila fanarenana ny valan-javaboary eto Madagasikara. Amin'ny centre national dia mazava ny zava-misy satria miamahazo vana ny haintany sy ny kere any atsimo ka mifindra-monina ny mponina mifindra mandeha tia Menabe. Ao anatin'izay dia hanitatra faritra rovana isika hamerina amin'ny laony ny ala simba hiaro ny Alahongo sy ny tontolo marefo hiady amin'ny fandotoana rehetra hanamafy ny fitsatarana ifotony ary ampiditra ny fiarovana ny karazan-java-mananaina ao anatin'ny politika rehetra momba ny fandrosoana ny famolavolana lalàna ahafahana manangana rafitra antsoina hoe polisy ny tontolo iainana mba ahafahantsika miady amin'ny fandotoana ny lalàna amin'ny feny toetrandro ahafahantsika mampirindra ny fiovan'ny toetrandro amin'ny asa famokarana ary ny fanavaozana ny sata ny feny mpianala eto Madagasikara. Nany toromarika ny filohan'ny fanavaozana Republika ny Madagasikara Colonel Michael Randrianirina teto fa tokony ahenana fanatanteraka ny fanaovana doro-tanety sy ny doro alina. Avelao kelikely aho hanao mikasika ny tontolo iainana. Zao gnahy ny raha mba ho teneno fohifohy fa mba hahatonga saigna atsika izy ty nangataky tsika teo dabara misy raiky zay koa nangatahany Andriamatao député ny manja tsy haiko ino agnarany teo iny Bedimaka zay de zao nagnazava Andriamatao be ny tanàna teo fa kelikely ho sisa voatondraky satria tototsy ny fasiky tsy zay teo iny Andriamatao be ny tanàna de zao gn'anton'io doroatsika ala tapahitsika ala lafa tapahitsika ala io maty hazo tsisy miaro koa tany io latsaky ora io andesiny ora fasiky igny i manototsy rano marina zay sa tsy marina? Marina! Ka ino mbo doroatsika ala napatsika ala
zao valikely ato a monsieur le ministre zahay te hiketriky hoe eka marina igny la marina igny fa mba tandrematsika ala io fiaitsika io minday ora io miaro ny tany io koa tsy hanototsy rano na mandeha anareo erany Madagasikara ty fa tototsy tany aby reny rano erany Madagasikara ty hoaia tsika ty lafa tsy misy rano andeha hoaia zay mahatonga anokanan'andro beibe ohatran'izao mikasiky tontolo iaina. Anisany songadina nitran'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana, ny andro rahapirenena ho an'ny fahasambihafan'ny zava-manan'aina ary ny andro maneran-tany iadina amin'ny fahangizana sy ny haitany, ny fandorana fitaovana, ny fizarana mara-pakasitrahana ary ny fifanarahana arak'asa izay maneho fa ny fiarovana ny tontolo iainana dia tanterahana amin'ny alalan'ny asa mivaingana fa tsy kabary fotsiny ihany araka nambaran'ny minisitra hatrany. no ny fahatapahany herinaratra. Toizantsika ny vaovao an-tsary mbola any Morondava ihany. Vola maherin'ny 100 miliara ariary no azon'i Madagasikara tamin'ny varotra carbone tamin'ny alalan'ny programme NASA PREA roy fiasa RED Plus aty Alatsinanana. Nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy sy tamin'ny antsipriany ihany koa ireo faritra rovana fanampiny izay tafiditra anatin'ny politika ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova-njafy mikasika ny fantarana ny faritra rovana eto Madagasikara. Mbola kehita Rivila sy Ajarazafy ny mpiasa ihany. Raha tao anatin'ny rovolana monja ny joroany ny fitondrana fanavozana izay dia efa misy 20 ireo diditsy volana makasika ny fantarana ireo faritra rovana eto Madagasikara. Enim-bolana teo aoriana ny ampefatra izany fantarana ny faritra rovana izany izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny faritra Menabe.
Maro ireo ezaka nataony ny fitondram-panjakana hoy ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoan'olo vainjafy Andriatsihalo Nolavo Valiko Aristide tao anatin'ny valovolana izay raha mahakasika ny tontolo iainana manokana no resahana. Ao porofony izany ihany koa no nazahoana vokatra tamin'ny Rofiasy Sareto Plus anty Alatsinanana. Taorian'ny fifanarahana ara-bahatra teo amin'ny Madagasikara sy ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 2024 dia nahavita nivarotra 4.7 tapitrisa tonna karbona ka nazahoana vola mahery ny 5.30 miliara ariary ho tamberim-bidin'ny karbona amin'ny fandoavam-bola faharoa. Ity vola be ity dia ho zaraina amin'ny fampandrosoana sy fanohanana ireo tena mandray anjara amin'ny fiarovana ny ala ka ahitana ny fanjakana malagasy ireo fahatrarovana misy 720 ireo vondron'olona eny fotony ary ny komina misy 10 sy 900 navita ezaka tsara ireo fahatra enina mandrafitra ny programa. Ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoan'olo vainjafy ary mpiara-mombonantoka sy ny fiarahamonim-pirenena moa no namolavola ity programa nasa ity. Izany dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny ala, ny famoronana ny asa, ny fanohanana ny fampandrosoana eny fotony ary ny fanatsarana ny velotena ny roponina eny fotony ihany koa. Efa manao ezaka maro ny fitondrana amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny colonel Randrianirina Mikael filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara raha niaona tamin'ny vahoaka tao Morondava izy nanao tatitra mikasika ireo asa nataon'ny fanjakana isy ireo andalam-panatanterahana ary ireo mbola kasaina ho atao. Namaly ireo fangatahana nataon'ny mponina tany an-toerana ihany koa izy mikasika ny asa mpampandrosoana maro samihafa indrindra ireo mahakasika vantana ny sosialim-bahoaka toy ny lalana, ny herinaratra sy ny resaka fiahina ara-tsosialy. Keita Revila sy Ady Razafin'ny mpiasa. Namaly ireo fangataham-ponina teto amin'ny faritra Menabe ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara fa raha mahakasika ny lalam-pirenena fa 730 dia efa mandeha ny fanamboarana ireo teboka ratsy. Eto amintsika eto noentiko mihitsy indray matao minisitra mantsy. Dia zao ny raha avalony ahy teo tsy haiko na marina na diso raha disonareo dia diso eto hamantarako azy hoe diso fa manomboka ho izy ny famboarana ny RN 34 ny point noir hatrany Mahabo. Marina raha zay sa tsy marina? Zay eo misy fanao marina zany hoe fa miasa le zany zahay fa miasa dia matao minisitra. Hoentana io anivon'ny ministera Pia indray kosa ny fanamboarana lalana Morondava, Sibelo ary Morondava Miazony Manja. Momba lalana eto Tampon-tanàna kosa dia noentanina tsy ho zatra mangataka fotsiny fa tokony hamorona ny taratasy ary hanatitra izany eo anivon'ny tompondraikitra mahefa. Lalana 2 kilometatra indray matao be ny tanàna dia mizara nareo efa teneniko amin'izay andehanako. Mizara nareo aza mizatra avao mangataka mindesa dossier ataovy devis zao vola ilana amin'io atero aminay afantaranay ny atao. Efa manakaiky ny fahavitany ihany koa ny asa amin'ny ara-pirenena faha-7 sy faha-7 raha nambarany filohatrany. Anisan'ny mbola olana sedraina eto amin'ny distrikan'i Morondava ny fahatapahan-jiro indraindray. Ka namafisina teto fa handefa milina mpamokatra herinaratra 500 kilowatt ao anatin'ny fotoana fohy ny fitondram-panjakana hamahana ny olany herinaratra. No hazavaina fa olana ara-teknika no mahatonga ny fahatapahan-jiro eto Morondava fa tsy delestazy no marina ihany koa fa orinasa tsy miakina no mitantana ny herinaratra eto an-toerana. Raha mikasika ny fampampanana asa sy ny asa indray dia voaresaka teto ny tetika asa siranala nambara fa efa misy mpampiasa vola vahiny volona hanatanteraka ny tetika asa. Mahatratra $70 tapitrisa ny fampiasam-bola amin'ny dingana voalohany izay antenena hamorona asa ho an'ny tanora maro. Mandritra ny 20 ka hatramin'ny 420 volana ny dingana voalohany. Ho fanomezana ny fetim-pirenena kosa dia nanolotra vola 50 tapitrisa ariary ho an'ny vahoakan'ny Menabe, ny filoha, nisy koa ny fanampiana hafa toy ny vary sy menaka, milina fanjairana ary tehina ho an'ireo manana fahasembanana avy amin'ny ministeran'ny mponina.
efa natsidiky Keita Rivilat ao anatin'ny vaovana rahantsika iny ny mikasika ny orinasa Siranala ny Morondava ny androany tolakandro dia nijery ity orinasa ity ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sy ny délégation izay niaraka taminy nijery ny ampiodinana sy anarenana ny orinasa Siranala na ny siramamy nanala iva ao amin'ny faritry Menabe ao. Efa 10 taona no tsy niodina intsony ity orinasa ity nanomboka tamin'ny taona 2012 betsaka ireo very asa tao anatin'izay 10 taona mahery zay ary nanambara ihany koa ny mponina raha niaona tamin'ny filohan'ny fanavaozana fa maniry mafy ny iverenan'izany orinasa izany miodina indray afaka telerinandro dia isy mpiara-miominantoka ho avy hijery ny fomba narenana ny orinasa nanaovana tatitra ihany koa ny mikasika ilay vola 70 tapitrisa dolara fampiasam-bola azo anarenana ny orinasa amin'ny ampahany voalohany anatin'ny 4 volana mazava ho azy velim-panantenana indray ireo mponina indrindra ireo very asa sy ireo mitady asa amin'izao fotoana izao amin'ny ezaka ampiodinana indray ity orinasa Siranala any Morondava ity. Ireny ny vaovao avy any Morondava vadika lafy vaovao hafa isika tetika asa roa lehibe no anohizana ny iray volan'ny teny malagasy eo anivon'ny ministera-ny serasera sy ny kolotsaina satria dia nifarana ny iray volan'ny teny malagasy tamin'ity volana jona ity. Ao anatin'izany tetika asa roa izany isy ny fampiofanana ireo mpiasa-mpianjakana ary ankoatr'izay dia horaiketina anaty boky feno mpaninratana ihany koa ny teny malagasy mba hanaporofona fa entina mampandroso ny fananatsika izay teny malagasy izay. Ny akon'ny famaranana ny iray volan'ny teny malagasy androany natao teny be tongolo araka ny angom-baovao entiny volany farasoa sy Joelson Andriamparany. Zandary Dimapolo avy amin'ireo tobiny Zandarmaria Pireneny eto Antananarivo no isantatra ilay tetikasa fampiofanana ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra manerana ny nosy mikasika ny fampiroboroboana ny teny malagasy fanatanterahana ny toromarika ny filohan'ny fanavaozana eo ambany fitarihan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Fanofanana andreo tompona ndraiky mpanjakana mikasika n'izany fampiroboroboana ny teny malagasy eo anivon'ny asa mpanjakana izany ireo eto anivon'ny Gendarmerie Pirenena no misehatra any fotony any ambanivohitra rehetra miparika manerana ny Madagasikara iarahantsika malala fa ny mponina ny tantsary rehetra any amin'izany ambanivohitra izany dia tsy mahafeny teny vahiny ka izany no antony voalohany indrindra ny safidianana ministera serasera sy kolotsaina ny Gendarmerie Pirenena anaovana an'izany fanofanana ny teny malagasy izany iarahantsika malala ihany koa fa ny serasera dia ain-dehibe man'ny firindrana sy ny filaminana eto anivon'ny tamintsy firenena mazava ny tiana olazaina tafita miafatra dia tenaina fa indrindra ny filaminana. Tetikasa faharoa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy teto ihany koa ny famolavolana ilay boky feno mpanoratana ny teny malagasy irakitra ny tsipelina sy ny fomba fanoratra ny teny malagasy ao anatin'ny asa mpanjakana iaraha miasa amin'ireo mpampianatra pikaroka any amin'ny anjerimanontolo. Maro ny tsy fitofikevitra eo amin'ny fanoratana ny teny malagasy amin'izao fotoana izao dia io boky io izany no heveriny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpampianatra pikaroka eny anivon'ny anjerimanontolo ny laboratoire sirama izany dia hoavoaka ho amin'ny fomba ofisialy moa izy io fa ao anatin'ny famolavolana sy androany nataony fanaingana amin'ny fomba ofisialy amin'izany boky izany. Singa iray entina manavao sy mampandroso ny firenena ny fampiroboroboana ny teny malagasy antony anitarana ny ezaka efa vita eny amin'ny sehatry ny asa mpanjakana efa ao anatin'ny fandiniana ny tolo-dalàna mirakitra ny politika ny fampiasana ny teny sy ny zo momba ny teny rahateo ny fahefana mpanao lalàna ao anatin'izao fotoam-pivoriana raha-potoana izao hoy ny mpanolotsaina avon'ny fanavaozana. Efa nanome toromarika sy naneho modely amin'ny fampiasana izany teny malagasy izany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara.
tsy ajanontsika ho toromarika sy fanentanana fotsiny izany fa tena hirosona ny fanatanterahana azy. Androany ankafaliana no anomboantsika amin'ny fomba ofisialy ny fandaharan'asa fanomezan-danja ny teny malagasy amin'ny raharaham-panjakana sy ny tetikasa famolavolana ny boky feno mpanoratana ny teny malagasy. Santatra ihany ty fiofanana atao eto anivon'ny zandarimeriam-pirenena an'io ity fa ny fanomezan-danja ny teny malagasy amin'ny raharaham-panjakana dia iombony antsika rehetra. Ary amafisiko eto ny antso ho an'ny sehatra ny asa-panjakana rehetra mba samy ifarimbona sy aneo fahavononana anao ny ezaka tandrify azy tsirairay avy. Tamin'ny ankapobeny dia naomby ny hetsika rehetra nanamariana ny iray vola ny teny malagasy notarian'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny alalan'ireo fitalehavam-paritra manerana ny nosy ny raha ny asa tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Anisan'izany ohatra ny fampitiavana ny fampiasana ny teny malagasy tamin'ireo mpianatra teny an-tsekoly. Antsiranana hivady sy hoela ny olany fahatapatapahan'ny herinaratra lava reny mitoy ny famahamba-olana izay ataon'ny ministera ny angofo sy ny akoranafo ny toerana amin'ny alalan'ny fametrahana ireo milina mpiara herinaratra sy ireo vata mpanova herinaratra maromaro izay efa tonga ny antsiranana sy ireo efa andalana miazo anantsiranana ihany koa. Nitsidika toera-pamokarana mpamokarana herinaratra tao antsirana ihany koa ny ministra no sady ny fampidinika sy ny resaka tamin'ireo mpiasa sy teknisianina amin'ny fampidinana aingana ireo milina ireo mba hisiny izay herinaratra ivirenan'ny herinaratra aingana ao antsiranana izay. Ny andindimbaovao. Tsy miandry herinandro akory dia hisitraka 2.7 megawatt fanampiny amin'ny famatsinjiro ny eto antsiranana. Anampy ireo fitaovana vao napetraka eto an-toerana izay efa mamokatra 3 megawatt. Izany hoe mitotaly 5.7 megawatt izany ny herinaratra vokarin'ireo milina efa tonga eto an-toerana amin'izao. Amahana aingana anaty fotoana fohy nefa maharitra ny olany fahatapahan-jiro eto antsiranana. Afaka herinandro eo ihany koa dia mbola azo 3 megawatt hafa fanampiny rehefa tafapetraka amin'ny toerana ireo milina vaovao izay efa tonga eto an-toerana saingy mbola hijerena angara amin'izao. Ary efa andalana miazo anantsiranana ihany koa ireo groupe amokatra 2.4 megawatt sy 2.7 megawatt hafa avy any Antananarivo. Fandaminana sy fandrindrana toerana asiana ireo milina lehibe sisa no atao eto antsiranana amin'izao fotoana dia hivatanteraka ny olana amin'ny famatsinjiro. Ireo ilay vinavinaitsika ho ampandehanana manomboka amin'ny lakamisy na farafatarany amin'ny farany herinandro manaraka io. Mino aho fa ho hitan'ny vahoakana ho tsapan'ny vahoakana antsiranana tsikelikely eo manomboka amin'ny farany herinandro io izay fiatsarana tsikelikely eo amin'ny famokarana angofo eto antsiranana izay. Ary rehefa tena mipetraka ito central eto satria central électrique central thermique zany izy ity izay manana tanjaka manodidina ny 2.1 megawatt 12.1 megawatt zany nivoakana ho vokarin'ny central ity central tena any fanjakany madiodio ho tatany jirama. Ary raha ohatra ka 1.0 megawatt ny filany eto antsiranana dia matateraka ny olana eto antsiranana zany ny fampandehanana ny central io. Io ohatra hoe central teorika hoe mbola vinavina fa ny fitaovana amin'io ny ankamaroany efa tonga aty antsiranana. Ary ny sasany any an-dalana amin'izao fotoana izao ny ala tany Antananarivo androany. Misy transformateur, misy groupe électrogène, misy câble, misy batterie. Ireo fitaovan'ireo dia ny fanjakana madiodio hotatany ny firama. Izay ngamba fa dia mino aho fa anana fahaleovan-tena rangova ny antsiranana tsy ho ela. Ary izay dia mbola misy ihany koa nefany tetikasa 32 mégawatt solaire 32 mégawatt crête zany mapetraka eto antsiranana miaraka amin'ny batterie 64 mégawattheure. Io tetikasa io dia efa eo andalam-pametrahana koa amin'izao fotoana izay arahana aminareo eto an-toerana ny tady ny tany ametrahana azy satria mila tany 2.3 hektara eo no ametrahana an'io. Ankoatr'ireo fitaovana novatsian'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministerny angofo sy ny akoranafo dia niaran-dindinika tamin'ireo tompon'andraikitra taty an-toerana ihany koa ny ministra Rabearmanga Rado Nirina Luka namaly ny fanontaniana tamin'ny antsipriany napetraka taminy mikasika ity famatsiana angofo sy famahana ny olany herinaratra eto antsiranana ity.
ny saotra nivoaka anatsiranana tamin'ny faharetana izy ary nanamafy ny fanomezatoky ikarobaolana aingana sy maharitra ary atsapa entanana trany. Resaka loza mpifamovoizana an-dranomasina nisy sambo rendrika na dobo an-dranomasina niala tany Toamasina saika hiazo ny taolaniaro tao Andovorano Brickaville no fantatra fa dobo ity sambo ity izay sady nitatitra entana no nitatitra mpandeha ihany koa. Araka ny vaovao azo dia avitra somatsara ireo olona tao anatin'izany sambo izany fa ilay sambo kosa no rendrika any anaty ranomasina any. Emile Jocelyn, televiziona malagasy any Brickaville no hitondra ny vaovao. Teto amin'ny voan-dranomasina misy fanandefy ny tanàna Andovorano Brickaville no rendrika ilay sambo lehibe Caroline tokony tamin'ny 10 alina izay niainga avy any Toamasina hiazo ny Fort Dauphin. Na izany aza nefa dia efa nampiomana meloa ireo mpandeha misa enina sy mpiray misa 12 ny Banamour ka avy hatrany dia samy antsony ny havany sy ny APMF taty an-tanety. Ny iray tamin'ireo mpandeha no niazona ilay fitaovana fiarovana aina raha misy voina na ny radeau de sauvetage ka tamin'ny 10 ora sy sasany alina no niainga avy any Toamasina ny vedety rapide ny APMF nanao ny fikarohana. Niezaka nanantona ilay radeau de sauvetage ireo mpandeha ka avitra soamantsara. Mariny fa nidina nanetsika ny fokon'olona tamin'ny tanàna Andovoranto ny lehibe ny district amin'ny Brickaville niaraka tamin'ny solitena ny APMF aty an-toerana ary ny mpitandro filaminana avy amin'ny brigade territoriale Brickaville sy ny assistant parlementaire ny solombavam-bahoaka. Nentina taty an-toerana mihitsy aza ny ambulance soihany fa tsy nisy ny ainana fohy. Efa nalefa any Toamasina kosa ireo olona rendrika tao anatin'ilay sambo lehibe. Zay ny mikasika iny vaovao iny vaovao tsara satria tsy nisy maty zany ireo olona tao anatin'izay sambo Caroline rendrika izay. Fampidirina amin'ny sehatry ny informatika avolenta amin'ny alalan'ny tao Arakajy mirindra ny sehatry ny famokarana ao anatin'izany ny resaka fambolena, ny fiompiana, ny jono eto Madagasikara. Isy akony lehibe amin'ny fanatsarana ny farimpianan'ny tantsaha ny fidirana amin'izay resaka digitalisation izay ny sokatra androany ny atrikasa mikasika ny digitalisation ho an'ny sehampamokarana aritra 2 andro eto amintsika fiara-miasan'ireo ministera voakasika sy ny banky iraisampirenena. Miray Andrianjafy sy Roger Andriamanalina. Fahazoana vaovao ara-potoana, torohevitra ara-teknika, fahitana tsena mora kokoa, fampiasana amin'ny vola amin'ny fomba mahomby, anisan'ny tompony amin'ny fampiasana ny haitao avolenta na ny digitalisation io eo amin'ny sehatry ny famokarana, na fambolena, na fiompiana, na ny jono, anapinina ireo tantsaha miainga avy amin'ny alalan'ity atrikasa ity. Tafiditra amin'izany ny fampiasana ny sary na ny cartografia, ny fampiasana ny satellite sy ny sisa. Fa ampiasaina tsikelikely daholo zany ireo digitalisation ireo. Tafiditra amin'izany ihany koa ny fampiarana ny digitalisation amin'ny sehatry ny fiofantoetrandro mba hiadina amin'izany ka ahafahany tantsaha zany mamantatra mialoha ny fotoana izay ahafahany manao ny famokarana sy ahafahany miatrika ihany koa an'izay mety fiofantoetrandro izay. Notsindreny minitra teto fa tsy aka ny toeran'ireo tantsaha ny fampiasana ity digitalisation ity. Tsy midika nefa ny fa hoe songona ny digitalisation io ny asan'ny mpamokatra na hoe tsy ilaina intsony ny mpamokatra fa ny digitalisation indray no manao azy satria izay moa matetika tahotra rehefa miditra ny digitalisation ohatra nytony amin'ny asa fa ho an'ny sehatry ny famokarana zany dia fanampiny fanohanana ny ezaka mafy izay ataon'ireo mpamokatra sy tantsahantsika ireo ary fanamorana ny asan'ny zareo fanatsarana ny tolotra sy ny vokatra izay hoentin'ny zareo ihany koa zany no antony ampidirana ny digitalisation. Tsy ahirana fa nanomboka ny taona 2009 no nampiasaina ny digitalisation teo amin'ny famokarana. Nanomboka ny taona 2009 no ny tompony fampiasana ny GPS sy ny tompona numerika ary nanomboka ny taona 2010 no tena niely ny digitalisation
amin'izao fotoan'izao dia firenena 100 mahery no mampiasa azy ity eo amin'ny sehatry ny famokarana. Amin'izay resaka famokarana izay ihany, zezika milanja 7,700 taona no zaraina ho an'ny tantsaha manerana ny Madagasikara avy amin'ny fitondrana japonais. Izany ministeran'ny fambolena sy ny fiahiana ara-tsakafo ny isin'ny fiara-miasa eo amin'ireo tsy miankina sy ny fikarohana fiara-miasa mba ampivoarana izay tontolon'ny fambolena eto amintsika izay. Mirandry Anjafiany. 7,700 taona no lanjan'ireto zezika natolotra ny findram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ireto, izay aparitaka ho an'ireo tantsaha malagasy ho fanohanana azy mivantana. Ity fotoanandroany ity zany dia nahitana ny dokotelo mamasana andro dia ny fanjakana, ny mpiara-miombonantoka ary ny sehatra tsy miankina malagasy. Ireo tokotelo ireo dia tokony hiara-iasa foana amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Izay moa zany matetika no tsy nisy hatramin'izay ka nahatonga ny tontolo ambanivohitra marisarisa sy sahirakirana satria tsy ampy ny fanomezana sehatra, ny sehatra tsy miankina toy izao amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny sehatra famokarana eto Madagasikara. Misy ny fandraisana anjara an'ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fond de contre-valeur. Fanjavatra rehefa maimaimpona dia tsy dia mahazo lanja loatra. Ka ity fomba izay ampiaritsika eto ity zany dia misy fandraisana anjara kely izay ataon'ny tantsaha mba ahafahana mahazo vola indray hanomezana fanohanana hafa. Tsy voatery ho zezika intsony indray zany ny atao fanomezana aoriana ny fahazahoana ireo vola izay fandraisana anjara kely ny tantsaha ireo fa mety ho fitaovana, mety ho zavatra hafa ihany koa. Tanjona ny ampitomboana ny fambolena eto Madagasikara izay antoka ny fahavitantena ara-tsakafo. Resaka karatany misy 4,000 isa no nozaraina tao amin'ny district n'Ambohitra Atrimo tao amin'ny commune Ianarivo Androany. Karatany 2,000 amin'ireo avy amin'ny tetikasa produire sy ny banky iraisam-pirenena ary ny 2,000 hafa avy amin'ny ministera Piahy. Izany nahazo karatany avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara raha nambarany ministra ny fanajariana tany sy ny fananantany nandritra ny fanolorana ireo karatany 4,000 ireo. Mbola Miray Andrianjafy sy Roger Andriamanalina. Ela naniriana ity, ela naniriana zao satria tamin'ny mbola tsy mbola fantatra mitsy hoe anay marina ve le tany sanana nefa zay anisan'ny mpandovan'ireo ray aman-dreny be taloha reo. Amin'izao nefa dia hita miariary ary fantatra fa dia voapirofo fa dia anisan'ny ao anatin'le borina zany zay nahazo an'ity bokotany ity. Ray aman-dreniny taloha zany efa ela dia namboly tany anjara alofany zany novolainy taranany dia mbola tsy nanao partage mihitsy zay dia nisy an'ity faobe ity dia tonga dia voazarazaranay mpiray tapo daholo ny taninay tsy nisy olana fa tena nizara nitovy tanteraka. Anisan'ny sitraka ireo karatany zaraina eto amin'ny district n'Ambohitra Atrimo izy ireo izay mahatratra 4,000. 2,000 zany no niarahana niasa tamin'ny projet produire fa 2,000 mitovy amin'izay koa no ho tanterahinay atao amin'ny ministera 4,000 be zao zany aloha no tratrarina atao amin'ny district ny Ambohitra Atrimo ary manaraka izay koa moa zany ny prix farany ambany zany no raisintsika zany manomboka zao ho an'izay mbola ho tohiny 10 ariary na ariary 5 ny metatra toradroa zay zany no hividianantsika ny tany mba hankamorantsika zany ny fomba fahazahoana ny tany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny azo tenenina zany tsy hijanona zany miasan'ny fitondram-panjakana fanavaozana raha tsy tena fa hoe misitraka an'izay tany dôly ny malagasy tsirairay zay zany no ezaka ho atao fa ny fotoana anatanterahana azy moa
hitantsika eo ihany. Volana vitsivitsy lasa no nandalo teto amin'ny commune rurale Iarnarivo ato anatin'ny district Ambohidratrimo ny ministra sy ireo mpiara-monantoka ary nampanantena ny izara izay karatany izay no tanterahana androany ao anatin'ilay hetsika ODOC na opération domaniale concentrée. Miatrika seminaire iray sampam-pirenena mikasika ny fifehezana ny teknika fanaovan-trano amin'ny alalan'ny bambo. Ireo mpianatra misehatra amin'ny trano avy amin'ny IST sy Polytechnika avy eto Antananarivo, Antsiranana, Toamasina ary Mahajanga. Fanofanana izay kendrena ampanarahana ny fenitra amin'ny fanaovan-trano amin'ny bambo eto amintsika miainga amin'ireo traikefa ny avy any Philippines sy Allemagne ary Angleterre ifampizarana mandritra ny 10 andro eny amin'ny IST eny Ampasapito. Aina Rabetany sy Jakira Kotomanga. Hanamafy ny fanofanana ny mpianatry ny anjery manontolo misehatra amin'ny tao-trano hifehezany bebe koa ny teknika fanaovan-trano amin'ny bambo na ny volobe manaraka ny fenitra manomboka izao ny sekoly ambony siansa agronomika sampana momba ny ala mba hierovana ny hazo sy ny ala eto amintsika ao anatin'ilay fandarana asa Be Resilient Programme sy ny tetikasa Be Skills izay vatriny ny Radar sy ny Royal Academy of Engineering vola. Tetikasa izay fiara-miasa amin'ireo mpampianatra mpikaroka amin'ny anjery manontolo any Philippines, Allemagne ary Angleterre izay nizara ny traikefany tamin'ny alalan'ny visioconférence teto. Isan'ny sitraka izany avokoa ny avy amin'ny IST sy Polytechnika ny Antsiranana, Mahajanga, Toamasina ary Antananarivo. Ny tianay ho atao zany dia mba ampisehoana ny mpianatra hoe afaka hanaovana trano ny bambo fa tsy voatery hoe trano bongo no hanamboarana bambo fa afaka tena misy trano ingénierie ngeda be misy toro 6 étages misy lamellé collé vita amin'ny bambo afaka hanamboarana trano 50 mètres nampisen'le avy any Philippines teo donc zany ampisehoana hoe afaka vitana trano ngeda tsara ary matériaux d'ingénierie le bambo afahantsika mba miala amin'ny hazo satria fantatritsika koa fa ny hazo eto Madagasikara fa miavitsy nanomboka amin'ny Zomany lanceny concours fandrareo manao calcul zany amina trano efa misy ny Tamatavy any Bondi International trano fanaovana fikarohana izy io amin'ny resaka fambolena hazo vita amin'ny bambo ny structurany fa noho ny cyclone Gezani dia ninjera dia reto mpianatra reto zany rehefa nahay nahazo traikefa teto dia anao calcul dia anao proposition hoe ahoana no anamboarana an'io charpentier bambo io dia atao TP ho an'ny mpianatra sy ho an'ny charpentier any toerana ary ho avy aty ireo partenaire avy any UK ireo Hector Achila avy any amin'ny University of the West of England Bristol ary i Hendrik Alsman avy any amin'ny Bianias Foundation any Philippines. Maro lafo ny fiarahamonantoka iraisam-pirenena amin'izy ity ary azo ampiarina tsara ny tetikasa toy izao ho ireo mpisehatra ny bambo mba hanatsarana ny toe-karena sy ny fikarohana. Tena azo raisina ny fampianarana tonga eto ary ataoko fa niona tamin'ny ambasadiny Chine ny filohan'ny fanavaozana nanambaran'ny ambasadiny Chine hoe nisy fanampiana $2 millions ho an'ny Madagasikara amin'ny fikarohana fanatsarana ny ahitao amin'ny fanaovana trano amin'ny bambo sy ny fametrahana ny atao hoe normalisation eto Madagasikara ny bambo. Tsy azo lazaina hoe tena maharaka fa tsy maintsy mamboly tsika ary ao anatin'izay ny ty Be Resilient ty ao anatin'izay lay financement SIDCA ny Chine ary ao anatin'izay koa mbola misy ny financement amin'ny fiangonana Luthérienne miaraka amin'ny Éthiopie sy Madagasikara zay anitatra ny fambolena bambo. I Madagasikara ho ireo mpikaroka no laharana faharoa amin'ny fananana bambo be indrindra ty Afrika manarakaraka ny Éthiopie sy ampiarina izay mbola azo trandrahana tsara. Zay ny mikasika ny fanaovana trano vita amin'ny bambo, ny bambo izay azo lazaina hoe mafy sy mateza ary mazaka rivo-doza tsara indrindra raha ho an'ireo izay toerana matetika lasibatry ny rivo-doza izay ho antsika eto Madagasikara. Fandarana ara-bola mifanaraka amin'ny teknôlôjia nomerika io no lohahevitra hodinina mandritra ilay hetsika antsoina hoe foire au crédit et aux investissements izay tanterahana eny amin'ny CCI Vato
amin'ny 10 sy 1 jolay ho avy zao. Rahantsika miaraka amin'ny sary avy hatrany etsika izay natao anoanana ireo mpandrara mitady famatsim-bola sy ireo mikasa vola eto Madagasikara. Tanjona ao anatin'izany foire au crédit et aux investissements izany ny andraisana ireo mpandrara mba handray anjara mahavitrika amin'ny fampiasam-bola eto Madagasikara mba hampiroboroboana ny toe-karena. Isy ihany koa ny fanabeazana ara-bola omena ireo matianina mandritra izany, indrindra ihany koa ny resaka fitantanana ara-bola. Fa noresahana sy nodiniana manokana nandritra ny fivorimben'ny Sajorek ny fikarohana momba ny la vanille sy ny kakao any amin'ny faritra Savainy. Fivoriana izay niompana amin'ny fiarovana ny harena voajanahary sy ny biodiversité eto Madagasikara. Anisany handray anjara feno tao anatin'izany ny FOFIFA amin'ny mahasampandrara misana ny seha-pikarohana azy eto amintsika. Norosorandriamanana sy Fenolandriamalala. Ny faritra Sava no tena ahitana karazany tsara indrindra amin'ny seha-piarina la vanille eto Madagasikara ary nahatratra 10 ny karazany teo aloha. Vokatry ny fiovan'ny toetrandro anefa dia ny hena ho 56 ny karazany tavela. Anisan'ny lasibatra amin'izany ihany koa ny vokatra kakao. Izany indrindra no antony tondrany FOFIFA amin'ny mahaseha-pikarohana momba ny tontolo ambanivohitra azy ireo tranga rehetra ireo teto amin'ny Fivorimbe ny arahan'ny firenena 470 mandrafitra ny Sajorek. Na tonga hoe antala capitale mondiale de la vanille, igny zany tsy hoe antala namokatra la vanille indrindra fa noho ny fisian'le centre de recherche ao Ambohitsara antala dia io zany centre de recherche tany aloha maventy indrindra amin'ny eran'izao tontolo izao amin'ny recherche mikasika la vanille ary manana variété maro indrindra amin'ny la vanille satria 110 variété de vanille zany tamin'ny taloha. Fa taty afara moa izy ny hena 50 dia afara ny cyclone tamin'ny 2000 dia 25 variété zany tavela tao tamin'ny cyclone Idal lasa potika tanteraka le station eto indrindra zany zahay manaitry atsika tsiraikiraiky satria arinantsika io dia tokony conservena, tokony développena io, tokony maro be zavatra tokony atao koa zany mahatonga zay milancé eto amin'ny symposium dia mandray anjara miprésenter le valeur ny la vanille cacao zany amin'ny recherche. Tsy commerce ihany ny valeur an'io fa recherche sy ny harena zany agnatiny koa zany. Tsy ny vokatra fanondrana ihany no voaresaka teto fa indrindra ny fiarovana ireo biby sy ny zavamaniry eto Madagasikara izay mila fiaramiasa bebe kokoa. Nandritry ny fionana ihany koa dia nanamafy ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara ny mpisehatra sinoa. Anisan'izany ny fanohanana ny mpikaroka malagasy amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny fampiasana ireo teknôlôjia moderna eo amin'ny sehatra ny fikarohana. Anampy ny mpikaroka na teknisiana zany amin'ny fizotra ny teknika vaovao satria mivoatra ny teknika raha tsy manaraka le teknika vaovao tsika dia very dia zay zany efa vona zany zareo ary agnatin'ny les conventions les accords zany nisy ampianarana zany misy formation zany ny teknisiantsika zany ny mpikarokosika zany any amin'ny zareo zany mba ahafahantsika zany mamaly manaraka le fivoaran'ny teknôlôjia. Ireo firenena 470 mandrafitra ny Sajorek dia samy miara-misalahy amin'ny fiarovana ny fampiankinana zavamananaina sy ny zavamaniry na ny biodiversité sy ny fampiroboroboana ny fikarohana ara-tsiansa. Anisan'ny harena voajanahary mila arovana sy ampiroboroboana ny la vanille sy ny kakao any amin'ny faritra Sava. Ho an'ny FOFIFA dia sehatra iray hanamafisana ny fiara-miasa iraisam-pirenena sy hampandrosoana ny fikarohana eto Madagasikara ny fandraisana anjara amin'izao fivorimbe izao. Fanil Voice etsika nandratana sy hanomezana tosika ireo tanora mana-talenta eo amin'ny lafiny mozika kanefa tsy manana sehatra hivelarana. Jerena manokana ao anatin'izao andiany voalohany izao ireo tena solofon'ny mozika malagasy afaka mampiakatra ny lanjan'ny mozika malagasy tsy makatahaka be fahatany na mampiasa ihany koa ny saina voatr'olombelona na ny IA andrafetana mozika izay tena mahazo vahana amin'izao fotoana izao. Vohinana Espérance Fanirikely.
mandalo ambana ny sehatra ny famoronana eo amin'ny tontolon'ny mozika ankehitriny noho ny firoborobo ny fampiasana ny saina voatr'olombelona na eo amin'ny lafin'ny feonkira na eo amin'ny lafin'ny tononkira. Manoloana izany indrindra ilaina ny fiverenana andoharano dia ny fitrandrahana ireo solofon'ny mozika malagasy dia ireo tanora mana-talenta kanefa tsy ampy ny sehatra ivelarany sy ny fanohanana ara-teknika. Ao anatin'ny fifananan-kira no lalana voalohany ahafahana mitsirika ireo talenta ireo. Ny zavatra hoe tena hitanay hoe miabo ao anatiny eo zany dia efa tsapanay sahady anana mpana-talenta vaovaontsika atoato. Zay faly foana zay satria misy endrika vaovao. Zay zany karazana ohatrany hoe motivation anay tsara zany hoe misy endrika vaovao indray eo amin'ny tontolo mozika. Ary zay ny matamatesanay zany hoe ahoana ny tantananandreo amin'ny manaraka. Ankizy somary nandeha kely tany amina fakatahaka taloha fa noho tato amin'ilay fanilivosy zany izy dia somary nitenenina izy ireo hoe ianareo mihitsy no asehoy aza hoe ramiraniza dia mitovy amin'iza. Aorian'ny fifananan-kira dia arahana ny fivoarandreo tanora ireo ho lasa tena matianina. Tena zava-dehibe amin'ity fanilo voice ity dia hoe isy le fanilo voice academy izay teizanan'ireo ankizy ireo dia isy koa le fanilo voice tournée sahady. Dia hitanareo amin'izany fa zany motivation omenan'ilay ankizy daholo zany dia za mahita hoe zava-dehibe zany. Nambaran'ny ilo hotel Andakana izay mpikarakara ny fifananan-kira fa vonona nohana tranony tanora ampiroborobo ny talentany izy ireo. Tsy janona tretry izay fanilo voice 2026 dia hoe nitanjona zany dia hanosika an'zareo hoe ampivoaka le tena talenta izay ananan'zareo anatina resaka mozika. Tapitra ny fifananan-kira fanilo voice andiany voalohany 100 ireo nandray anjara 20 no tonga teo amin'ny lalao famaranana izay hiatrika ny fitetezam-paritra ary ny 3 amin'ireo kosa no nibata ny amboara goavana. Izay ny resaka mozika sy ny kolotsaina ho an'ny pejy ny fanatanjahantena kosa medaly volamena 7 volafotsy 3 ary alimy 5 no niambozonan'ireo mpikatroka kickboxing malagasy niatrika ny fiadiana tompon-dakany Afrika tany Yaoundé Cameroun ny 20 ka hatramin'ny 17 jona teo. Ny gadona tanindrazana alina ireo solotena malagasy ireo no raisina tamin'ny fomba tsotra nefa mendrika teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Vato. Natao Mayavy sy Fanirandriamanana. Ny kahoanina, low kick ary ny full contact no discipline nandrombany reto mpikatroka kickboxing malagasy reto andreo medaly 20 ireo atao mikanja mitafo ny mifandena Yaoundé renivohitra Cameroun. Medaly volamena 7 miamby volafotsy 3 ary alimy 5 no niambozony ny atleta malagasy. 3 andro no nizorany fifaninanana. 3 andro nampiseho ny atleta malagasy fa tsy latadanja ty Afrika Madagasikara eo amin'ny sehatry ny kickboxing. Ny azo ambara dia miakatra trany ny avolenta ny kickboxing eto Madagasikara sy mivokatra zay azo satria raha niatrika ny championnat d'Afrique tsika roa taona lasa zay folo ny medaille volamena azo. Tamin'ity indray mitoraka ity zao denonce zao izay natao tany Cameroun enina amby folo ny combattant nandeha tany fa 4 medaille volamena azosika. Zava-dehibe tokoa zany zay no midika fa miakatra trany mivokatra azo ary miakatra ny avo teknika ny combattant malagasy. Ny gadona antanindrazana ireto mahery fony Madagasikara ireto izay noraisina tamin'ny fomba tsotra nefa mendrika noho ny zava-bita nampamirapiratra ny anaran'ny Madagasikara tato anatin'ny continent africaine. Rariny hoy ny ministry ny fananantany sy ny raharatany général Lilson Durené izay filoha amboninahitry ny fédérationna malagasy ankehitriny. Efa filohan'ny fédérationna malagasy ny kickboxing teo aloha ihany koa raha raisina amin'ny fomba ofisialy ny solotena malagasy. Nanamafisany fa mafy ny nampandehanana an'ireto atleta malagasy reto tany Yaoundé saingy notiventiny ny rano natsakainy. Vola tsy tokony sy firoana fa tototro izay no ny fitiavantsika ny kickboxing mba handresantsika anjara foana
amin'ny lalao resapirenena tsy mba nisy niady mihitsy ny président fédération namireny lalao nosy reny ka tamin'ny andro nitondrantsika tao no nandray anjara voalohany tamin'ny jeu des îles ny kickboxing teto Madagasikara fa ny avy tekniky mitovy dikan'izay raha mirésiste anao amin'ny endurance médaille d'or zany tsy sarotra mahazo zany zareo any mihinana zavatra conserve fa tsika ty mihinana zavatra naturel tokony atsika enezakenzana toy zay novahiny fa atsika zany négligentsika resaka discipline fa raha vao mafy atsika amin'ny endurance tsy reraka mandrapifitany combat mandrisy foana atsika zay tokony endurance ihany no mandresy amin'ny farany zay tadio zay ankoatran'izay sensance madinika amin'ny chaos ny technique fa ny endurance raha vao mafy atsika assuré foana ny médaille sotra tombokilahy makasitraka ato fantatra fa isan'ny nanampy tamin'ny ara teknika maître Kelly zay tsy zoviana mariny tsony ny traikefany eo amin'ity taranjay ity ny fidinany tompondaka irantany any Kigali amin'ny volana septambra indray moa no fifaninanana tentsika manaraka fantatra ihany koa fa afa-tsazy Madagasikara ka tafaverina tanteraka eo amin'ity sehatra ity amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana raisam-pirenena. Any maranantsika ny fampahalalam-baovao ny vaovao mikasika ny famerenan-kasina ny fokon'olona ny fotony misy ny fanohanana avy amin'ny ONG vovonana velotena sy fiarina ho an'ny fokon'olona entina natsarana ny farim-piainan'ny fokon'olona amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Norosorandriamanana sy Fenon'Andriamalala. Anisany sehatry iray ahafahan'ny fokon'olona manatsara ny velotena sy fiarina ny karazana valatahaka tahaka izao. Ny sehatra rehetra mampidibola aty ambanivohitra dia azo atsaraina avokoa amin'ny alalan'ny taridalana avy amin'ny ONG vovonana velotena sy fiarina ho an'ny fokon'olona miara-miasa amin'ny vovonana famerenan-kasina ho an'ny fokon'olona. Tsotra be ny antony nananganana le ONG ny zavatra iainan'ny malagasy dia tsy fahampiana asa, tsy fahampiana fidiram-bolany dia izay nananganana ny ONG hoe ijereva manokana ny velotenan'ny fokon'olona ary ny fiarinan'ny fokon'olona satria raha mahalala fa inona no miteraka ny disadisany fiarahamonina ny fokon'olona ny tsy fananana asa dia miteraka ny olona lasa mangalatra satria tsy ampy fitadiavam-bolany zay zany isany nanovana le fitadiavana velotena. Raha resaka tsika ny resaka sehatra ny fiarahamonina ao amin'ny atao hoe ny resaka ara-tsosialy maninona ny malagasy ny tsy afaka mampianatra ny zanany satria tsy ampy fidiram-bolany dia tsy afaka mampianatra ny zanany izy zay le hoe ananganana ny anton'isany ananganana nylay velotena ho an'ny fokon'olona. Nidina taty Andriambilany ny vovonana nijery ny antony iorenany kianja maitso entina hamerenan-kasina ny fokon'olona. Ny kianja maitso moa zany dia vao avy eto amin'ny commune Andriambilany moa zany tena hoe ny antom-boa moa zany fa efa misy ataotsy hoe endrikendrika izay daholo manerana ny Madagasikara zay hoe fifanantonana sy fifampifehezana fifameizan-tanana teny erana amin'ny olona eo amin'ny vohitra anankiray tsy hoe rehefa misy maty ihany fa hoentina manatanteraka mihitsy ny adidy amanandraikitra mba ahafahana misitraka ny zo dia na ny hoe resaka hetra ny fifidianana ny resaka asa ny fahadiovana ny tontolo iainana sy ny rehetrarehetra dia andraisana anjara daholo zany hoe mifanentana sy mifametanana ho amin'izany ny olona ka ny eran'ny Madagasikara fa misy tokony hoe endrika izany fa tokony izao izy hoe haverikasina ny fokon'olona ka tokony jerena akaikiaingana mihitsy hoe raha tena hanavao sy hanorina ny fiainana ity dia zay le tia ifoton'izay mihitsy ihany tena hoe ilaina ka zay mihitsy no antony zao hoe fidinan'ny vovonana famerenan-kasina ny fokon'olona zao hoe manantona fokon'olona hoe inona tena antony iorenana inona ny ahoana fomba iainana sy ampiasainy an'le hoe fokon'olona ary inona tena tombotsoa azony amin'izany ary inona ny mety olana nasedra inona ny fanatsarana azo atao amin'izany mba hazo hanorenana tsara ty firenena ho amin'ny tena fanavaozana ny olombelona malagasy aty ifotony aty. Manandanja eo amin'ny fokon'olona ny fisian'ny kianja maitso namerina ny hasina sy ny fahendrena maha malagasy
foana tsikelikely ny ady tany ny asan-dahalo fa ny solo ho valitanana sy fifamelana amerenana ny sotoavina malagasy. Mba isin'ny fifanankalozan-kevitra sy fifanakaikaizana kokoa amin'ny mampiarabelona sy mampiaramonina dia mifamerenana ny sotoavina malagasy sy ny asana amin'ny malagasy. Amin'izao ankehitriny moa zany ny teknôlôjia efa betsaka dia ohatrany hoe tsinitsiniavin'ny tanora amin'izao zany le hoe sotoavina malagasy nefany aminay nefany tsy avelanay ho very asina zany hoe maha-malagasy zany fa mijoro izay amerina ny sotoavina malagasy ary ampianarinay hatramin'ny ankizy kely indrindra arany ampianarinay an'izany hoe sotoavina malagasy zany. Efa betsaka ny commune nametrahana ny kianja maitso iroborobo izany noho ny fiara-miasa eo amin'ny ONG vovonana velotena sy fiarena ho an'ny fokon'olona izay miara-miasa amin'ny vovonana famerenan-kasina ho an'ny fokon'olona sy ny sehatra kianja maitso. Mialohan'ny tena hisarantsika dia tsy hivina ihany fa Japon sy Brésil no hifanandrina lalao rehefa avy eo amin'ny 7 ora alina ho arahantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy anatin'ny dingan'ny ampahenina ambin'ny folondalan'ny fiadinan'ny amboara eran-tany baolina kitra na ny mondial 2026. Ankasitrahantsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany ankasitrahana ekipa rehetra ny aranana tontosa raha ampitso indray mirary soary tompo klasy tompo fafy.